ianareo zay manatrika mivantana izao lohabary andasy izao ianareo rehetra ihany koa zay manaraka izany amin'ny alalan'ny fahita lavitra na eto Madagasikara na eran'izao tontolo izao dia manamafy ny fisaorana sy ny fiarabana zay fanetin'ireo zoky ray aman-dreny manam-pahefana teo aloha tao anatin'ny fanokafana ofisialy izay mianadahy izay nametrahana ny andraikitra anentana ny adivitra atao anatin'izao tapany voalohany amin'ny lohabary andasy izao. Lantony no ampafantatra antsika avy hatrany hoe izavy ary ireo mpisehatra voalohany izay hiakatra eto amin'ny plateau ao anatin'ity tapany voalohany ity. Ya, dia mbola mamerina ny fiarabana amintsika rehetrarehetra aloha zany zay tonga manatrika etona ka asaina mpanajana arany niatrika ny tapany voalohany amin'ity fiarahantsika ity dia ny dref Atsinanana, eo ihany koa ny Plakaz, dia ny MNP Toamasina sy ny Conservation Internationale. Tontolo iainana ao anatin'izany tandavanala ankeniany Zahamena izany no lohahevitra horesahana atao anatin'ity lohabary andasy ray amanontolo ity. Atao anatin'ny tapany voalohany ho an'ny mpijery ny fahitalavitra indrindrandrindra dia hosafidytsika horesahana aloha ny hoe inona marina moa zany tandavanala izany, iza no mpisehatra ao ary inona no andraikitra izy ireo. Miarabantsika zay rehetra zay manaraka izao fandaharana izao. Ny tandavanala ankeniany Zahamena dia faritra iray mampifandray faritra arovana efa nisy teo aloha dia ny faritra arovana Zahamena sy ny Andasibe Mantadi. Io faritra io dia manan-karena tokoa raha ny arena voajanahary no jerena na ny biby na ny zavamaniry na ny loharano. Ny loharano izay mamatsy ny barage ny Andekaleka sy Ivondro izay mamatsy herinaratra antsika dia avy amin'io tandavanala io. Eo koa ny olona izay manodidina ny tandavanala io arena ray koa zay. Nefany araka ny efa voalaza teo dia misy tsindry maro izay miantefa amin'ny tandavanala io, ny tsindry avy ao anatiny amin'ny olona manodidina sy ny tsindry avy aty ivelany ho an'ireo mpila ravinahitra sy ny mponina manontolo. Amin'ny ankapobeny zany raha totinina dia sopotra iray mitahiry miaina ho antsika rehetrarehetra io tandavanala io, ary tsy ho antsika eto Madagasikara ihany fa raha ny entona carbone izay voatahiry ao dia manisany manadio ny rivotra iainana manerana an'izao tontolo izao. Tiako ampiana kely ny fanontaniana aminareo sy ay hoe inona no zavatra entina izay fiarovana ny tandavanala izay ho an'ny faritra misy azy, satria adevitra mipetraka foana rehefa miresaka tontolo iainana hoe ny olona ve ary inona ny tombony anzay lafiny maha-olona zay rehefa arovana tontolo iainana. Masotra tompoko. Raha ny lafiny maha-olona ny jerena dia anisany loharano miantoka ny maha-olona ny tandavanala, satria araka ny lazaiko teo marina fa manan-karena biby ny tandavanala, manan-karena zavamaniry, kanefa kosa manan-karena rano izay fototry ny aina. Raha ohatra ka simba ny tandavanala tsy hisy amokatra tsony ny faritra manodidina, rehefa hita zany amin'izao fotoana izao afaka manamarina ireo mponina manodidina izay manatrika eto. Raha tsy resaka fa tsy ny rano ihany fa araka ny teneniko teo ny entona carbone izay voatahiry ao anatin'io tandavanala io dia afaka entina hitondrana fampandrosoana lehibe ho an'ny faritra, tsy ho an'ireo mponina manodidina fotsiny fa ho an'ny faritra izay iankinan'io tandavanala io mihitsy. Zany ohatra miaro an'le tontolo iainana no le nitenen'ny Conservation Internationale teo misy arena voajanahary be dia be ao amin'ny aire protégée tantanan'ny MNP dia eo koa zany le olona le avy ivelany. Raha ohatra zany le olona ivelany ireo tsy arahanay miasa dia tsisy varany hitazomany an'le aire protégée, satria le tsindry ireo avy amin'le olona manodidina sy avy amin'le olona avy ivelany ankoatran'le faritra iadidinay mihitsy. Inona moa tsindry io? Le tsindry maro be mihitsy ohatrany aminay fangalana hazo dia misy fangalana reny biby reny dia le zavamaniry sy ny vorona sy ny sisa dia misy eo amin'ny fangalana rena ambany tany fa mbola tsy hoe maventy be fa juste maka échantillon kelikely foana zareo ao anatiny. Ohatran'izay le tsindry misy ao aminay. Iza Morala nometsika voninahitra ny Andriambavilanitra aloha zany ny teny teo ianareo isany mpisehatra ihany koa, inona ilay tena andraikitra manandrify ianareo tsirairay avy ao anatin'izay hoe fiarovana ny tandavanala izay?
Solitenany Dray Fatsinanana chef service régional ny contrôle izay zany a no sapandrara manao ny contrôle zany hoe miezaka manena ireo tsindry zay mahazo ny tandavanaly sady manao répression de misy koa manao mampianatra an'le olona ny fotony zany hoe manao ny sensibilisation hoe inona ny tokony atao inona ny tsy tokony atao zay mifanaraka amin'ny lalànan'izy ny avy eo amin'ny placage zay eo amin'ny placage moa zany a dia vovonana anankiray ikambaran'ireo mpiray ombonantoka rehetrarehetra miaro ny corridor ankeneny zamena na nytezanara ankeneny zamena zany mandrindra sy manamora ary mampirindra ny asa rehetrarehetra no andraikitray ohatra hoe andraikitray zao a ny fanatonana andreo manam-pahefana tsirairay avy ary manao sonnette d'alarme moa ny fitenenana amin'ny zavatra mitranga ary na iza zany a manao comme son nom l'indique ozy ny teny frantsay maplakage azay a dia plaqué foana zany zay raha ohatra ka misy zavatra mitranga tampoko any a tsy maintsy atao ao a de zay a ohatra ny somary mijery raha manao intohina ny kazy zay zavatra zay na manao intohina ny olona rehetra ao anatin'ny kazy a dia mitsangana zay ary milaza ny hevitray zay raha ohatra moa eo amin'ny vonoboka tsiram-pahefana izay mba tia andray andraikitra amin'ny zavatra rehetra tahaka an'izany a dia manampy azy zay arakevitra na mitarika azy mihitsy zay a mamontsy ny toerana maro samihafa ohatra zany ny VOI moa rantsika malala fa vondron'olo ifotony zany a any ambanivohitra zany a ny zavatra manahirana ny ambanivohitra indrindrandrindra dia ny manatina bro dia manamora n'izany zavatra zany a no ataonay ka izay zany tsy dia miankina zay tsy manananay ninninina io a tsy miankina amin'iza zay satria raha vao miankina amin'olona zay a dia tsy afaka mandona nin'olona iny plaqué nin'olona iny tsy maintsy dirantsika lalindalina mikazay miankina na tsy miankina izay dia hiditra kely zay menada hoe andaotsika ara nao hitady ilo eo am'izao fotoana iresahan'izao inona ny zavatra mitranga manahoana izany tandavanaly zany amin'izao fotoana sy ora iresantsika zao satria pisehatra ny fotony ary mahafantatra ny zava-misy ara-teknika raha iny loharano manimo zany manampy ny rano mandeha andekaleka iny maeo barage eo a di ny rano efatra izy any andohany any a dia any amin'ny 1000 hectare anoano ny am'izao fotoana zao nefa teviala ny atao hoe teviala le azo ngeda be mihitsy ny kapakapaina zay zany zao ny any dia nandeha zay a ny loatra mangoro any amin'ny faritra beparasy moa ny anarany taloha fa zao izy fa lasa hoe mangarivitra dia misy koa manjato ny hectare koa any a amin'natina noyau-dur mihitsy dia nandeha tany zay tany toerana mihitsy a ary dia misy olona manapotika zany sy manaravarava le noyau-dur ka en général zany dia tena ny tavy aloha zany zao a tena manapotika an'io atialy io a manaraka azy moramora ao a ny famoahana hazo tsy ara-dalàna dia manaraka anazy eo koa ny fangadiana volamena ya raha izay ny zava-misy hita mivantana izay fanapotehana izay inona raha ny andraikitra raisin'ireo vondron'olona ifotony a amin'izay trindry misy zay raha tsy nisy an'ireo vondron'olona ifotony mihitsy nandritra niny dipotona teteza mihita iny angamba na talohan'izany a efa tsisy atialatsy koa ny corridor ankeneny zameny io satria izy ireo a dia mametraka n'izany atao hoe patrouille mandeha mitsafo an'iny atiala iny io vondron'olona ifotony io a no namindrana io atiala io izay le atao hoe transfert de gestion ka fa izy no tompony andraikitra amin'ny fiarovana amin'izay tokony ho arovana ary tompony andraikitra amin'izay tokony mba hivelomany a natokana amelomany tena zany ny atao hoe velotenany fa voazarazaranyzay fa misy ny atao hoe plan de management any amin'ny zareo re ary misy cahier de charge mitantana azy ireo mandray andraikitra ny vondron'olona ny fotony andraikitra na olo-pirenena zay ary isan'ny atao hoe matimatesana sy voizany zay hoe fampandraisana andraikitra ny olo-pirenena zay indrindra amin'ity resaka fiarovana ity fa ianareo a sampandraraha miankana amin'ny fanjakana tahaka anareo zao ohatra eo ianareo zay tsy miankana amin'ny fanjakana fa isany atao hoe mahazo ny famatsim-bola mitantana an'izany famatsim-bola zany amin'ny fanaovana asa fiarovana eto Madagasikara dia mahazo famatsim-bola amin'ny fahafahana mivarotra izany anatin'ny asona hoe zavoary tahaka ny MNP inona no andraikitra fanohanana izay ezaka ataon'ny olona izay satria ny zavatra hita matetika marefo ny fandraisana andraikitra raha vao tsy misy ny tohany na avy amin'ny
sapanara amin'ny fanjakana na avy amin'ny sapanara tsy miakana amin'ny fanjakana zany ny VOI zany a dia natao ny famindram-pitantanana ho amin'ny VOI zany hoe misy apahany miasan'ny fanjakana zany a afindra amin'ny VOI araka n'le lalàna 96 025 dia afindra amin'ny ary ny misy asa amin'ny forêt zany hoe rôle régalienne amin'ny forêt zany mbola mipetraka foana le hoe manao ny poursuite judiciaire satria ny agent forestier ihany zany a agent forestier tsy hoe agent forestier ihany fa eo ihany koa misy gendarme misy OPJ dia OPJ zay mavita serment au niveau an'ny tribunal ihany zany no afaka manao ny procès verbal dia arak'izay zany a ny anjaran'ny VOI zany manara-maso eny fotony dia mampilaza ihany koa ny tompon'andraikitra mahefa raha ohatra ka sendra misy ny tsindro mahazo an'le atiala zany dia mampandrea ny tompon'andraikitra mahefa izy ary ny tompon'andraikitra mahefa indray no miditra manao constatation zany dia manao ny procédure de poursuite raha ohatra ka hoe ohatra ny agent zany a tsy afaka manao PV ozy zareo tamin'ny draft ary dia juste manao rapport a dia avy eo alefa amin'ny forêt le izy dia miaraka amin'ny agent ny forêt sy service de l'ordre de force armée sy ny tariny ireo miaraka aminay dia ireny mandeha ny anaty ala dia ireny manao constatation dia vita ny PV rehetrarehetra dia ampiakana sika au niveau ny tribunal mety efa nisy ve zavatra tahaka izany dia nisy zay fandraisana andraikitra zay hoe afandefasana an'ilay olona tany amin'ny tribunal zay ny andraisako fitenenana angama le hoe inona no entinareo any vondron'olona ifotony ho an'ny tandavanalankeniany manokana dia fiaraha-mitantana zany hoe tsy conservation internationale rery no mitantana an'io fa conservation internationale nahazo ny fanomezam-pahefana avy any amin'ny ministère hitantana fa iarahana mitantana amin'ny vondron'olona ifotony vondron'olona ifotony zany ny tenany amin'ny baza dia manaraka koa misy ny atao hoe fédération ny vondron'olona ifotony na fédération de VOI ireo zany mpiara-mitantana aminay zany hoe ao anatin'lay zay sary fitantanan'izay zany a dia misy ny anjara azon'ireo vondron'olona ifotony ireo na eo amin'ny fanaraha-maso ny ala na eo amin'ny fanatsarana ny velitenany hatramin'izao aloha zany a dia arak'le nyteneninareo teo hoe mahazo famatsim-bola ny conservation internationale hoentina mitantana zany hoe anampianan'ireo vondron'olona fotony ireo fa efa eo andalana zany zao fijerena hoe tsy andaniana vola tsony fotsiny io faritra rovana io fa afaka manome vola ho an'ireo mponina manodidina na eo amin'ilay fitenenina hoe fivarotana ny crédit carbone efa andalana zao ny fifanarahana mikasika an'izay fivarotana ny crédit carbone zay a efa misy ny dingana vita maromaro a efa iroso zany eo amin'ny fampandehanana n'izay varotra zay atsoatsy io vola vidin'ny crédit carbone io zany a dia iarahana tanteraka amin'ireo vondron'olona fotony iarahana a mbola ho avy zany zay zavatra zay ny fomba ampiasana azy a eny amin'ny zareo ny 500 ho ala zay iarovany zareo io ihany a hitondra fampandrosoana ho an'ny zareo ho antsika rehetra sapaty piko kely efa nytanena hoe ianaroa no mitantana ny vola avy any amin'ny mpamatsy vola rehefa miresaka ny USAID dia misoratra eo foana matetika le hoe tohana ny vahoaka amerikana vola mbahoaka avy any États-Unis ho ampiasaintsika eto ianareo zay misehatra ao anatiny mahatsiaro ve nareo fa afa-po ary mandeha araka ny laoniny sy nitsiny andaniny sy ampombany ny fampiasana ny vola ho an'izay fiarovan'izay raha tsy hiditra ny fitantananareo zay hoe raha ny vokatra azotsika amin'izao fotoana izao ve tena mamaly an'izay hoe tena miendrika n'ilay fambatsim-bola ny asa fiarovana atao raha miresaka akeniany zany entsika eny tompoko ny teny hoe afa-po sarotra hiteny koa nefa hoe tsy afa-po vao mainka sarotra ny antony mahatonga na hitena an'izay dia izao tsy olona ray no irahana miasa dia hoe ho azo fehezana fa na ny saina miasao a na ny fitaovana hoentina miasao a isan-karazany zany hoe tsy aharaka ilay famatsim-bola hoentina hatramin'izao aloha dia tsy aharaka mihitsy a amin'ireo fifehezana n'ireo tsindry izay miahatra ao satria raha tsy laza ohatra fotsiny hoe mandalo ny ekipa manao ny fanaraha-maso araka ny tenen'ny solotenan'ny dref teo androany a lasa daholo ny mpanao tsiny a vola zay rapitso a miverina daholo le olona satria nahoana tsy manana no enti manana hoe ametrahana rafitra maharitra hipetraka eo amin'ny toerana io isika aloha hatramin'izao dia tsy maintsy a
asa antselika zany ny atao anao fiarovana mirongatra ny fanafiana ny arena voajanahary ary a miara-mientany tsika rehetrarehetra andao any fa rehefa avy eo dia vitsika koa ny mpiaro zany no mpanimba dia zay ny ataoko hoe tsy dia tena hoe sahiteny hoe afapo amin'ny ezaka atao fa ny vokatra tsy mifanaraka loatra amin'izay ny avy eo amin'ny drefa sagadiako kely le fanontaniana hoe rehefa mandray sarytsika matetika hoe ity ny olona mpiaro tontolo iainana ity ny mpandrava fa raha jerena amin'ny lafiny maso rahatiokarena le izy a osaosa raha-mpivelomana ny olona mpiaro fa manambola manana hery ny olona zay mpanimba matetika isy tatitra atao ary sa izy reny tatitra reny rehefa mangina fotsiny koa ny tatitra nandray le mety mihena ihany ny herim-pony olona mpiaro hoe sady arantsindry izy ny aranfandrahonana izy tatitra ataony tsy fantatra nefa rany mety lasa voasarika izy ny farany lomba miada-pinaritra sy mandray volaohatra le olona mpamotika ihany koa ny farany ny anjaranay moa zany atao amin'ny sampandrara ny tontolo iainana ekôlôjika ary ny ala dia ny ohatra hoe misy tsindry hita dia manao ny zany hoe manao ny constatation dia avao manao ny procès verbal dia ny procès verbal iny dia ampiakarina iny amin'ny fitsarana dia anjara ny fitsarana zany manapaka hoe inona no sazy anjarany misy drive ny aty amin'ny drive zany mame conclusion zany hoe ny eritreritray tokony hanasazina ny olona raha io araka ny eloko zay nataony araka zay fanimbana zay nataony fa anjaran'ny fitsarana zany manapaka mahafapovy izy zay matetika mitany fehiteny zay hitanareo satria rehefa miresaka tontolo iainana ny zavatra hitra mbola maivana lay droit environnemental eto Madagasikara ary na ny sazy mitrangara tsy sazy mampitahotra kory fa ohatra nyvomay mahatonga ny olona akatra an'le sarotra aloha zany milaza hoe mahafapo sa tsy mahafapo le zavatra le vokatra azo farany satria raha diniatsika ny lalàna misy amin'izao dia efa somary lalàna efa somary efa ela ihany zany hoe efa tamin'ny taona 80 tamin'ny taona efa somary elaela zany lalàna ampiasaintsika amin'izao zany mila vozina zay zany aloha ny lara-pamena tokony atao satria ny lalàna io io no fitaovana anankiray ihany koa entina mitantana ny atiala anankiray ya sao dia misy fanamariana ho an'ny placage CMMP mahakasika an'izay le izy zany le lalàna sy dia notenenareo teo hoe tsotra loatra fa misy anankiroa tsara le lalàna raha ty aminay amin'ny kazy zany zao satria nouvelle aire protégée des crimes ka ny problème raha dia fampiarana azy satria enjana loatra ohatra hoe mahazo olona anankiray ianao misy saona mena 5 anaty tranona fokasika dia misazy 5 taona tranomaizina zay fa raha fa keliny fampiarana an'izay eo anatrehan'ny mpanao lalàna dia sahirana izy mijery an'ilay olombelona dia correctionnalisé zany le texte dia tsy magaga raha mody le olona rehefa avy eo zay zany le izy faharoa tena tsy vaindohan-draharaha eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny fiarovana ny tontolo iainana satria raha toerana ohatra ny antekalekare zao tokony isy brigady misy no mipetraka any nefa maramila anakefatra ny any raha ohatra n'ireny toerana reny zao tokony isy agent forestier mipetraka any ohatra ny taloha tsy misy any nanankiray azy eo anatrehany fitsarana ray amanontolo dia mahita zay hoe asa firy amin'ny rang amin'ny politique pénale ny fiarovana ny tontolo iainana satria amin'izao fotoana zao dia tena ripaka ny alo araka le tenako taminareo tao hoe dia tena au niveau local au niveau régional zany zao mandray andraikitra manao descente mijery an'izay zavatra zay fa no au niveau national nanahoana eny mety misy anangamba aloha zany fa tokony ho taitra fotsiny zay moa zany société civile dia miala tsiny fa dia miteny an'izany fa dia zay zany mijerina hoe tsy prioriser tsara ao anatin'ny politique générale de l'état zany ny protection de l'environnement or izay nefa no mahagasy migasy Madagasikara dia faharoa ngamba izy raha tsy fahatelo ariana Brésil eo amin'ny fananana ny tontolo iainana sarobity eo amin'ny Madagascar National Park dia mampimoana avy hatrany antsika mpanatrika
fairoso ao anatin'ny atao hoe fisokafan'ilay lohabary andasiny adevitrytsika satria isy micro anankiray andehany ahafahana manome fanamariana ahafahana mametraka fanontaniana na mitondra hevitra ihany koa anatin'izay rehetrarehetra zay avy ao amin'ny MNP. Enay ao amin'ny MNP zany efa misy convention natao miaraka amin'ny force de l'ordre, district, région, tribunal fa rehefa tonga aty le olona tratrany ihany dia mbola magaga ihany fa mbola votsitra foana hatramin'izao. Mino fa misy ahafahana manazava an'izay amintsika rehetra izay manatrika eto satria ny hevitra terabary ary ny hevitra maro amin'ny Madagasikara. Efa mahita tompona andraikitra ato manangan-tanana misaotra amin'ny fagnomezana fitenenana PDS amin'ny Ruben Thomas kanefa moa amin'ny maha zanaky Loriandava zay tsy dia lavitra loatra nandekaleka hoe terme hoe ankeniheny dia ty zany misy en même temps izy zavatra constat problème hoe les mesures d'accompagnement satria misy le olona hoe manao an'le défrichement le hoe tavy savoka le izy dia fa depuis très longtemps zany io ny fivelomany satria le vary ihany anga malagasy efa tsy mamokatra tsony satria tsy ampy le teknika dia mieritreritra fa rian'ny teviala mamokatra bebe fa mieritreritra foana izy zavaboary io men'Andriamanitra aloha andeha hitady sakafo ao dia io zavatra io zany hoe à propos zay mesure d'accompagnement tokony ho apetraka miaraka hoe rehefa azavaina fa reto ary tsy mampety nio zavatra ataontsika io potika ny tontolo iainana zao izy zay mesure d'accompagnement izay inona nefa misy inona ny tokony hamafisina sokatra ho anareo le manatrika eto zay fanontaniana zay anareo efatra salany anay aloatra mangoro aloha zao efa misy ihany ary hitako hoe mety ahomby le faire en marche amin'ny sinoa zany amin'le fametrahana le riz hybride satria mantsy le vallée forestière ny tena betsaka be amin'ny atiala iny or raha ny expérience natao tany Moramanga sao dia hoe mahazahoana 6 tonnes eo ny hectare donc zany nefa ny tavy amin'izao fotoana zao raha tsy diso 800 à 900 kg ny hectare karaha ohatra ataontsika hoe zay zavatra zay no tanterakitsika atoato zany hitako ihany hoe mety ahita vary any telo tonne any zany tantsaha anankiray amin'ireny le vallée forestière kely eo ampelantanany ireny zay zo anankiray hitako hoe mety afaka an'io resaka ranotavy resahana zany ranotavy resahana fa hoe ny exploitation illicite moa iny amba namana indray mba nyteny amin'izay raha ny eritreritra ny mesure de accompagnement tokony hoentina dia le foto-drasa le maharitra zany hoe raha ohatra hoe mpamboly akamaroan'ny malagasy fantatra foana hoe fitopolo isan-jato 5 isan-jato ny malagasy dia mpamboly ka io zany no tokony hamafisina hoe ny toerana ambolena tokony hitana zay tsy makany amin'ny ala zany zany hoe tokony misy barazy hiperaka barazy ahafahana manitatra ny toerana ahafahana mamboly ohatra izany Claudia tanetana sady mpanao gazety amin'ny radio RMA tamin'ny 7 septembre makasika an'le zamenankely ely izy vidinana ifotony natao tany maromaro ny mpisehatra tao nahitana ny conservation internationale ny ao amin'ny ressource stratégique makasika an'le mpitrandraka tsy ara-dalàna tao amin'ny faritra arovana io fa ny fanontaniana tiako apetraka dia hoe misy fiaraha-miasa ve apetraka amin'ny mpitandro filaminana hiambina aloha toerana io satria raha tsy misy mpiambina io hiverinao foana reo mpitrandraka reo dia tamin'le mpitrandraka tsy ara-dalàna tao firy tamin'ireo no ny samborona mba halalàna hoe inona marina ny ambadikile fitrandrahana tsy ara-dalàna misaotra tompoko ny tanàna commune rurale Landasbegary tsara ty fionan'ity fa tokony ho eo koa ny avy eo anivony fiompiana sy fambolena satria raha toa reo olona reo mitrandraka dia fivelomana zay ny akamaroany eny ambanivohitra tatsansy mpiopy avokoa reo ny teknisiana mety atao hoe avahan'ny olana amin'ny fahaseranany vahoaka eto moa ny conservation ny MNP ny zavatra tiako atsindry ny ao amin'ny MNP voalohany indrindra aloha hoe inona ny mesure d'accompagnement ho entinareo amin'ireo vahoaka ireo ny zava-misy aloha hatreto raha ianareo mia MNP dia tsy misy le izy fa miaro fotsiny le vahoaka zay isorana azy fa raha ny mesure d'accompagnement tsy misy satria le 50% dia ampiary hatramin'izao somary manahirana misy le CLP
comité local de protection kamby izay parc comité local du parc tany amin'ny vanim-potoana tsy mbola fisian'ny tevy dia niasa reo CLP reo tonga nefa ny vanim-potoana fisian'ny tevy io to lasa natorotoro to natsahatra daholo le CLP rariny sy hitsiny mihitsiny raha mirongatra ilay fanapotehana mikasika ny conservation internationale mety ary tsara le ataonareo amin'ny fiarovana fa angatahanay kosa tokony mba hojerena misimisy kokoa ny velotena n'ilay vahoaka amin'ilay fivelomana satria raha tsara ny tohana iveloman'ireo mazava ho azy mandeha ho azy ny fiarovana sotranao tompoko le fantanina voalohany angamba mikasika an'ilay hoe nanahoana ny suivi an'ilay toerana zay nanaovana descente angamba manandrify anareo amin'nyreny le izy ny fiarah-miasa miampitandro filaminana ny gendarme eny au niveau any commune zany efa manana obligation manao ny manara-maso ny fanaovana défrisement de hoe firy ny olona tratra teo amin'le kazy le tao amin'le mpitrandraka io tao amin'le toerana nitrandrahan'le olona le tao anaty kazy efa toerana efa ny abandonnena le zany tsisy olona tao anatin'le izy efa tsisy olona tsony fa le olona hita le fa nisy olona efatra kosa nefa hita taty ivelany indray moa zany anjaran'ny ministèren'ny ressources stratégiques le izy satria ivelan'ny faritrara zany nahitanan'le olona kanefa araka ny lalànany inona zany hoe ny faritra ny ray metatra sasany ambanin'ny tany dia amin'ny fanjakana fa ny amboniny ihany no hoan'ny olona dia teo zany no nisambolana an'le olona efatra zay dia ahoana ny suivi hoe mipetraka ve le suivi hatram'izao aloha zany dia mbola le fiara-miasa miaraka amin'ny gendarme zay foana zany mipetraka hoe efa ao anatin'ny asany ery zareo zay ny avy eo amin'ny MMP mikasika an'ilay DPA sy ny fitantanana zay le hoe tsy nanao mesure d'accompagnement aloha dia lainga iny satria tamin'ny fanisan'le COSAP efa ela be reny dia avy tamin'ny COSAP mihitsy hoe zao zavatra ataony andasy be ao ohatra hoe le bazary commune reny trano fokotany reny fa vitanay daholo dia nisy nikaso kely aloha le vola 50% DAP fa mbola misy dinika ataonjareo ambonimbony ao mikasika an'iny dia mbola miandry zany atsika amin'izao fotoana zao hoe ahoana ny hafarany dia mikasika an'le hoe CLP tsy nataony anin'inona fa taloha teo misy an'le vondron'olona be dia be ohatra COSAP dia le vomerany afo dia amin'izao zany izy natambotra anay ho CLP le comité local du parc zay dia nampiasainay amin'ny alalan'ny manao patrouille misy patrouille propre ho an'le CLP zany natsanganay tamin'ny tity nanomboka tamin'ny taona ty dia ny mesure d'accompagnement nataonay tamin'jareo nangatana zareo tsirairay hoe nandeha isan'ny tokantrano hoe inona zavatra azonay anampinanareo azon'le taloha zany COSAP ny tompony manapa-kevitra farany dia ohatra voatsindry zany le reny olona le ifotony reny dia navadika anay le COSAP natao restructuration tamin'ity dia CLP koa nataony restructuration dia miainga avy aty amin'ny feon'ny vahoaka ataontsika hoe avy aty amin'ny CLP avy akaikin'le aire protégé mihitsy hoe zao zavatra mampandroso anay aty fa tsy avy dia le olona maventy ambony reny zany miteny hoe zao ny tadiavinay dia mangina le madinika dia navadika zany rehetrarehetra dia nangatanareo tao tantoerana tao apiculture sy fiompiana-koho dia fa tonga any aminareo tompoko le fiompiana-koho dia angamba hoe tsy marina le teny hoe tsy zavatra nataonay hatramin'izao tikola zany zany fiaraha-miasa ny rehetrarehetra zay vao tafavoaka ny fampandrosoana ny ankapobeny tsy ho vita mihitsy io fa ny VOI zany ny tena permanent eny atoerana voalaza teo fa hoe sarotra amin'ny ONG international hoe tsy ampy ny olona MMP an'izany fo hoe mila n'le olona permanent eny zay zany aloha efa solution anankiray zany faharoa ahoana ny fomba ampitomboana ny tsaikefan'ireo VOI ireo ho lasa tena tompona ndraikitra tena mahefa zareo mety tsy mahavita le verbalisateur zareo fa ahoana ny fomba iarahan'ny asa n'ireo mpiara-olonatoka rehetrarehetra farany marina misy ny teny ramose teo efa approche multisectorielle zao ny resaka amin'izao dikan'izay zany ny secteur hafa zany zay nitsindreny teo
zao ministère amin'io l'élevage ny agriculture tokony tafiditra ao anatin'izay dia zay fiarahany rehetrarehetra miara miembona atoka zay a no azona manao an'le fampanosoana maharitra satria hitantsika tsara zao fa ny orientation vaovao zao dia hoe objectif pour le développement durable efa nivan'izay zao ny fomba fijery dikan'izay zany tafiditra ao daoly na ny environnement na social na ny économie fioia raha misy vonina andray fitenenana ianareo mikasika an'izay resaka izay a président journaliste ao amin'ny radio vonio nisy aloha zany ny fanadidina zay nataony mpanao gazety investigation zany zay natao tamin'ny faritra loatra mangorina makasika ny resaka manomboka mialany tsikelikely zany resaka bandro dia isany voaresaka agnatin'izay fagnadiadina zay makasika ny bandro zay ny fahafoanan'le bandro dia misy ihany koa zay anarana tompona ndraikitra mihitsy ao antoerana zany satria voateny matetika zany makasika an'le anarana tompona ndraikitra foana fa tsy mety tsy fantatra hoe inona mahatonga an'le olona vonon'olona ifotony tsy sa mamoaka mivantana le anaran'le olona vonotontonona mpitondra fanjakana ao anatin'ny resaka makasika ny bandro ray zay so varina ihany koa tsika eto Madagasikara fa tsy ny vonon'olona ifotony ihany mamotika ny tontolo iainana toy ny hazo raha ny dinina fa misy ihany koa ny fahatongavana karazana nyreny orinasa ireny oaiza izy reny satria tsy so tsika varina fotsiny hoe ny vahoaka malagasy eny fotony no mandripaka ny ala fa so misy zavatra hafa ihany koa ny tokony jerena mandripaka ny ala mahatonga tsy fampinerinaritra eto Madagasikara io olana eto Madagasikara zay zavatra rehetra izay misaotra somary tsindripokely angamba ny teny namako teo mikasika mpanao gazety amin'ny RMA misy dia misy tokoa fiaraha-miasanay amin'ny ireo mpitandro filaminana indrindra moa zany fanasorana ny olona ao amin'le mitrandraka arena kibony tany ka tsindripo manokana eto marina voalazanao teo hoe raha vo miala zany zahay dia verandray le olona vo ataotsika ro tokom-bola lasa angamba zay nandeha tany Andranobola dia anjamany Ambalarondra zany zahay nanao tokotrany tanatin'ny semaine angamba nanaovana zay asa zay dia tsika nyteny zao verina le olona inona mahatonga an'izay mbola efoana zany hoe aiza le fiaraha-miasa aminazy zany dia hoe tena hoe avy any amin'ny gouvernemanta mihitsy angamba natsipika satria eto olona angamba no mpanjakana rehetrarehetra mahatonga zany dia zao hoe tsy ampy le mety manana satria olona re mila vatsy any anaty ala any isaora manokana eto sy ay zay namatsy anay tanatin'ny herinandro navitany an'izay asa zay nefany tsy afaka ijanonay anatin'ny ray volana roa volana zay satria raha vao miala zany zahay dia miverina le olona mananao koa zay vo herinandro zay tany andekaleka ka nytipika an'iny zany hoe mila fiaraha-miasa tsika rehetrarehetra mihitsy ary tena vona fitampanjakana hoe zao ny atao irovana an'ity ala ity mikasika hoe izy ny voasambra sy ny tsy voasambra io zany mana samy manana ambaratonga le izy ho anay aloha raha ohatra ka anay amin'ny environnement forêt dia efa tsy resaka sensibilisation na conscientisation ntsony natao fa répression satria efa tamin'ny 1960 efa misy zany lalàna mifehy ny ala zany teto Madagasikara ka tsika zao fa 2014 efa fantatr'olona zany zavatra zany ka dikan'izany ny fampiara lalàna natao fa misy vonandray fitenenana ao renao avy amin'zareo VOA marina tokoa fa ny izahay any fotony ny tontolo andraikitra voalohany manatanteraka ny asa fanaraha-maso ary ny fanaovana tatitra zay ny andraikitra ny fanarahana tamin'ny ministera misy tokoa ny tsely marina zany fa na ny olona ny fotony misy koa ny avy any ivelany manao tsindry dia amiko zany ny sosokevitra afahana miaro sy mba hitantana faraparatsiny zany mba hoe iarovana amin'io ala tavela io dia tokony asiana fanatsarana ny faminy andraikitra zay ataon'ny vondron'olona ifotony ohatra fotsiny zao sarana am'zareo amin'ny conservation internationale fa misy ny toany ataonjareo aminay amfanaraha-maso 3 andro isam-bola zay ny zakany saorana izy am'izay zakany kely ary nefa le vondron'olona ifotony manara-maso miantoko avaty satria zay fa nekeny moa le andraikitra hoe inona ny andraikitra fiaraha-miombonantoko le izy manao izahay fa
tsy ampy le izy dia anika mandeha telo andro dia lasa anao mody dia anyandry any amin'ny ray volana indray vao mandeha dia efa lasa indray ry zalahy mandeha manao indray raha azo atao dia ahoana ny fomba ahafahana miara-miasa sy mba hijerena manoka ireo vondrona olona fotony izay mitantana satria ireo koa hiaran'ny pression koa ireo amin'ireo olona zay anaovany tatitra raha masitsika ary manao tatitra dia tahorana mihitsy fa zava-doza mitranga ohatra anankiray zao fa mekonareo misy responsable contrôle aminay matetika miteniteny dia efa niandrasan'ny olona izy nandrasana izy misy olona masitsika iza le olona zay aloha le olona mpanimba le olona mpanimba zany no miandry azy ohatran'izay zany ny tsindry mahazo miala tsindry koa mahazo ny vondron'olona ifotony président fédération moraranombary moa maresaka an'le tsindry moa tsika sy ny eo amin'ny vondron'olona ifotony zany zay vondron'olona ifotony moa zany dia napetraka zay aro dia efa permanent ao anatiny foana zany fa io ane mato lasa zany le am'le tsindry misy mato misy le tsindry zany ohatra hoe eo amin'ny resaka fitrandrahana ohatra zany a dia ireo forest gendarme mampiambina ny lalany reo tokony hafantatra an'izany mihitsy fa mato hoe lasa le zavatra mato zany mandeha le tsindry a dia ireo mamea lalana an'le izy ivoandreo zavatra mivoaka ao anatin'le izy ireo zany tsy raha indry zareo le ohatra hoe tatitra avy any amin'ny vondron'olona fotony matetika fa tonga dia fa aririrany fotony zay vondron'olona fotony ary raha misy ara le olona zany hoe tratra avy any amin'ny ampany any a mody entiny zareo avy any herinandro na salany zany dia zay ndray mivoa menasy any ampany any any amin'le vondron'olona fotony zany ary eo amin'le ohatra hoe tohana kely tokony hoe azonay marina moa fa misy le dimapolo isan-jato nefa ny zahay betsaka sorina ihany koa ny conservation internationale fa ny formation zany aloha dia hitana hoe tena mahafinaritra sy tsara fa raha resaka hoe tohana zany eo amin'ny resaka ara-tsakafo sy isan-karazany a repitrandraka zany mahazo betsaka no zahay vondron'olay fotony satria zareo libre fa zahay voafefe ao anatin'le alay-panahy alay-panahy zany nareo io zao dia tsy alay-panahy mihitsy amin'izay mato zany mitarina zany tsy alay-panahy satria tsy efa manana an'le hoe iaro zany dia tsy samy oatra mifefy fa reo le avy any ivelany zany dia tonga dia mahazo manao zay tany kibony satria mandeha ray ary matetika dia mandeha avy any ny tomobile sy isan-karazany dia fa gendarme misy galony sy isan-karazany avy any dia fa tonga le madinika ary ambany dia fa samy teny fa mipitrapitra fotony dia valao izy andeha any rehefa tena mandalo zay zany ny zava-misy amin'ilay vondron'ilay fotony mbola misy anankiray amin'ny zareo amin'ny VOI a dia makato amin'ny kolontsaina teknika avy ia mbola manao ihany ny atao VOI aza sasatra mandray le remarque satria fotoan-dehibe aminay zao fiaonana eto zao zany dia milaza zay fédération VOI Rovanala makasika ny faritra ny andekaleka Loriandava raha andekaleka ngamba dia fatatsika tsara ary mitodika mihitsy azy zany ato mijirama hoe ary pirenenany ny arovanay ao ohatra ny tsy lahara-pahamayana loatra ngamba ty zavatra ty fa ohatra ny anaovana risa be fotsiny nefa fa miatra manaina mihitsy zany a ny VOI zany a miaro an'izany ary pireneny zany ka eto dia ny jirama zany a dia manaitra anjareo mba hiditra anohana VOI indrindra fa any amin'ny cible mihitsy zany a iny amin'iny barage hydraulique iny raha azo atao satria raha tsy misy any VOI iny miarony ala be izay terahanyiny rano iny inona moa ny ahodiny eto amin'ny fireneny eto ary tokony handray anjara betsaka mihitsy zany amin'izany hoe fanohanana VOI fa tsy vitany hoe ny mpiara-mongonantoka ihany be ny tanàna ny commune ambanivohitra andekaleka satria moa vaolana no tadiavintsika araka ny fionanay tamin'ny dref niaraka tamin'ny conservation tany andekaleka tamin'ny herinandro iny manoho ny teny namana VOI teo a dia sitraky ny mpizaika rehetra tamin'izany a raha toaka mandray anjara tanteraka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny orinasa jirama ataoko hoe tsy maintsy mandray anjara ny fanjakana fohy be amin'ity resaka fiarovana ny tontolo iainana ty satria tsy vitan'ny conservation irery sy ny VOI sy ny MNP sy ny tariny izany ohatra reny tanety simba voadory rehetra ny hazo voakapa verenina volena zanakazo aiza moa na efan'ny commune fotsiny raha ohatra ka hoe ny commune manodidina ny faritra iny ihany no mamboly zanakazo eny fa na dia ny hazo ambolena ny fanatanterahana izany any amin'ny kilometatra maro manahirana
manaraka izany satria tsika mitaraina mafy amin'ny fahasombany tontolo iainana dia fanorinay raha foanana avokoa ireny fanomezam-pahefana fanomezan-dalana nyreny fitrandrahana ireny indrindra moa fa ny ara-dalàna satria ny tsy ara-dalàna moa izy efa tsy mahazo alalana raha tsy ho tenenina ny ao anala andasy be camion maro any ny mamoaka azo avy eo andasy be zay lalovan'ny lalamasinina maro no mahita an'izany reny zao dia efa fantatra hoe maninona reny ara mahazo alalana nefa ao anatin'ny faritra rovana dia maninona raha le tatsahakely ety nefa atao ienjehana manao amin'le teviala satria ny anazy le teviala atao ny amboleny vary raha lainion esprit moa sady membre feno amin'ny Madagascar National Park somary goragora izy aho na tsy fantatro fa dia ohatrany mantany tena hoe patriote ve le malagasy sa tsy patriote fantanina mipetraka zay raha fomba fijeriko azy aloha misy fotoana asa tamin'ny deuxième république tamin'ny première république aloha dia fantatro tsara io fiarovany Babaniala io ny alatsika reo hitako tsara satria isaka chaque canton tamin'ny andro taloha dia misy ny ninona moa ty ny Babaniala manaramaso na ny fanaovana tavy aza tsy maintsy micertifie ny Babaniala zay vao mahazo manao tavy ianao zay vao mahazo mandoro zany zavanisy taloha tato afara moa zany asa deuxième zina somary natory na ilikilika mihitsy ny mpiasan'ny forêt dia nomena olona tsotra mitantana sy ny sisa ary mbola misy amin'izao fotoana zao mampalelo nge zany ary io zavatra ny anaran'izao ka tsy ampy mihitsy ny agent forestier ary io zany zavatra tokony azahana indrindra resaka VOI io tsy vita amin'ny VOI fotsiny io satria araka le voalazako zay mahatantsa azy moa mipetabe le miery olona tsy indrindra amin'lefa mahazo autorisation avy any ambonimbony any dia manao hitanao ireo araka ny teny madama teo hita maso reo zareo manapaka hita maso reo mitatitra azy hita maso hita reo fa zay tsy fantatro hoe avoletagna namba le politique tsy fantatro fa dia ny anahy zao dia ny zavatra fandriposiny dia hoe tokony mena prime d'encouragement zareo VOI mba hanao tatitra tsaratsara kokoa diarakotiny any journaliste ny rahavianantsika mba hitatsika fa io tontolo iainana io zany hoe fananimponana io ala io ka manana eritreritra zany ny tenana hoe raha ohatra moa itsika ao anatin'ny ONG na ny conservation raha mba ampidirina ao anatin'ny fandaram-pianarana programme fampianarana io resaka fikajina tontolo iainana mikasika n'ilay VOI eto asoasoana mihitsy n'le VOI reo ny tena tomponantoko kanefa re VOI reo raha misy zavatra miatra na tsindry amin'ny atiala zay tantaniny a ka manao fitaraina andreo any amin'ny tompona andraikitra to tsy ahitana vaolana eo le izy fa okany arirarira foana zay aloha ny anankiray faharoa mikasika reo tompona andraikitra ny tenako zao dia natratra tompona andraikitra namoaka azo amina camion andro amin'ny telo maraina rehefa nandeha ny procédure nidina ny avy any amin'ny DCI ny ao amin'ny forêt avy any Tananarivo DCI nanao ny enquête rehetra niakatra raharaham-pitsarana le izy vitatreo tsy hitakory ny suite nahoana zavatra mampalahelo ihany zany zavatra sala amin'izany ny vahoaka madinika manimba ray hektara ambolena vary velomana enjehana sala amin'inona fa ny tompona andraikitra kosa dia avela amin'izao Marisy mpiara-miasa ao amin'ny ref somary resaka kely angamba le tenin'ny ray aman-dreny le tato hoe matomo tafavoaka le vokatra dia ireo forêt sy gendarme ihany no manome lalana angamba aloha zay hitako hoe tsy marina zay satria le hoe le manome lalana masy dia misy taratasy ara-dalàna misy finiavin'ny tompona andraikitra hoe io ny lalana zany itsika le vahoaka malagasy misy ny tsy mety tonga saina zany amin'ity fiarovana an'ity tontolo iainana atsika ity dia ny teny faharoa tiako tsindrina zany teny madame le maire teo hoe manina moa raha fagnana mihitsy ny autorisation des coupe rehetrarehetra mihitsy raha Madagascar efa taona maromaro lasa zay zany suspendi ny permis d'exploiter zany hoe amin'izao zany raha Madagascar tsisy tanytanjakana ahafahana mitrandraka hazo fa ny mandeha zany amin'izao tsika miteny zao dia ny autorisation des coupe sur terrain privé lasa dia lasa ny fotoana angamba to dia hiditra vetrany sika ao anatin'ny tapany faharoa indray sotra tsika menakavy mbola maharitra manohy an'ity lohabarandasy ity ny tenako izay manolotra moa zany dia njakandria TFRNS avy ao amin'ny gazety taratra ka ny Antananarivo
sady filohan'ny fikambana mpanao gazety amin'ny tontolo iaina raha teo ny namana izay mena voninahitra ary isorana dia sahady ny mpanao gazety namana eto amin'ny faritra Tsinana Toamasina dia namana Sabotsy José izay sady mpanao gazety solitena ny gazety taratra eto Toamasina ihany koa no manana andraikitra maromaro eto amin'ny Toamasina. Misy orinasa izay hoandray mpanao gazety zany dia mbara amintsika sao mba ialany hoe famanina no tsy natsona na tsy nasaina anisan'ny nasaina iteto ihany koa zany ny zareo tao ampitandro filaminana fa no ny antony andraikitra maro zay tsy nafaha zany dia tsy afaka nanatrika eto toaka izany koa ny avy ao amin'ny orinasa Matarail dia ny solitena teo hitatsika tonga teo fa rehefa nahazo ny antso tany telefona avy any amin'ny tompona andraikitra any amin'ny Tananarivo izy dia tsy afaka isolitena amin'le hoe isolitena ny Matarail zany eto amin'ity lobarandasy fahatelo dia tsy nahatonga solitena ihany koa ny orinasa Ambatovy zany hoe sationany andreo anisan'izany koa ny Siranatsambon'ny Toamasina zany hoe niezaka zany conservation internationale ny antso sy nanasa ireo izay pisehatra mety mahakasika ny tontolo iainana indrindrandrindra hoe amin'ity tandavanala Keniany Zahamena fa no ny antony mahasamihafa zany dia ialana tsika tsiny ho anay mpikarakara sy ny conservation internationale raha otoa ka hoe nisy tsy tonga eto toerana zay no ela fa hiditra avy hatrany ny tapany faharoatsika mboanay ty tapany faharoa ty zany anao Andriamatoa lehibe ny faritra loatra mangoro izay isorana mihitsy ny fahadavatena nakatia Toamasina misy ireo tranga ireo amin'ny farim-piadidinao inona ny hoe vahaolana hitan'ny faritra loatra mangoro manoloana ireo tsindry sy olana misy ireo. Miarabantsika rehetra amin'ny fianona sy fanarahana an'izao lobarendasy zao indrindra moa fa ity tapany faharoa ty aloatra mangoro dia anisan'ny manana an'izay tandavanala zay ngeza sy lava ary anatin'ny atao hifaritra irovana tanjona dia ny hoe ahoanany atonga nyity ala ty ity zavaboaritsika ity na ny biby anatiny na ny zavamaniry ho voakady zay voakady zay midika hoe misy ny tsy azo trandrana mihitsy ary misy ny azo atao arena amin'ny fomba ara-dalàna dia io zany ny mahatonga an'le hoe sarotra ny miresaka an'izay rehefa resana ombeny zay resaka rehetrarehetra zay dia tsy maintsy misy olona voakitika foanao volon'olona voakitika foanao volon'olona very tompontsoa foanao na antokon'olona voaratra mihitsy aza amin'io fiarovana ny oala io midika zany fa tsy mora ny ady ny tenitsika teny hoe fanasazina fisamborana fandraisana andraikitra efa zany foana zay foana ny atao amafisina dia amafisina misy kevitra tsara be ty hoe atao mpiasa mpanjakana mihitsy reny VOA reny vao mainka ame tsara ary misy milaza dia hoe mandraisa andraikitra ny fitondram-panjakana efa izy ety zao atao zao na io USAID io tonga eto aty amintsika rehefa matsy vola reo efa andraikitry ny fitondram-panjakana daholo na tonga n'izany rehetra zany sisa sy ny sisa ko dia efa samy manao zay ho afany avokoa ho an'ny faritra loatra mangoro dia manana ny faritra iarovana ary tena misy an'le hoe noyau dur mihitsy ao zany tsy azo kitina ary entsika tamin'ny taona lasa iny dia ny hoe nidiran'ny olona zay nitrandraka renaka ambony tany tao amin'ny faritra didy tao mafy ny adina trena tamin'izany natao daholo ny fomba rehetra ary dia nivaha ihany ny olana ary hatramin'izao mbola mitohiny ny fitadiavana vahaolana inona ary ny tokony atao na ny tsara atao raha ny malagasy 20 tapitrisa no mahatsapa fa zava-dehibe loatra ny fikajiana ny tontolo iainana zay no izy tsy misy mila gadrana tsy misy mila samborona
raha ny malagasy rombiroapolo tapitrisa no vita sensibilisation conscientisation tafiditra ao anatiny mihitsy zany hoe alebiazany zany tontolo iainana zany dia zay no izy dia lasa tandravadikoditra na toetra ao anaty mihitsy zany dia mandeha ho azy ohatran'ny zavatra rehetrarehetra mandeha ho azy ireny zany. Raha valiana amin'ny fanontena dia zay ny tokony ho atao. Vaintondra raha voalohany dia ny hoe sensibilisation à fond mihitsy approfondi hatrany amin'izay faran'izay azo atao andanimbola mihitsy mba halalan'olona rehetrarehetra amin'ny madinika indrindra hatramin'ny lehibe indrindra fa tena zava-dehibe io tontolo iainana io. Manaraka an'izay a le fanasaziana sy lay lalàna 1960 nisy lalàna hatramin'izao antsika zao mbola zao 7 taona mbola vao mainky miratsy aza ny fikajina tontolo iainana satria nitetra tamin'ny lalàna sy ny fanasaziana atsika fa tatoato vao manomboka sensibilisation nefa mbola tsy ampy ka io zany tena tokony masoana andanimbola mihitsy hoe ahoana tonga n'olona resy latra fa zava-dehibe loatra io, ahoana ny tonga n'io fanampitena ala io ho fady mihitsy tsy azo atao mihitsy tena fahotana mafaty mihitsy zay ny atao zay. Izara expérience aminareo zany jerolombelona kely tany faritra Andilamena zay nitety ny district ny Andilamena fa any moa ny tena masika be le dorotanety mandorokijany io dia zay zavarehetra nataony teo aloha dia tsy nety daholo fa mba sotr'Andriamanitra fa nahita nahazo tolotsaina avy amin'Andriamanitra zay nanao hoe mahatonga n'io aretina ty aminareo io dorotrano anareo miady menakavy ianareo sary-piterana ianareo misy dalo misy mandrava io a le idoro-tanety nataonareo io a nandoro an'le dohaninareo teny an-tampo-tanety teny dia efa lasa tsy masina tsony io fa inareo indray zao ny fiterana noho ny doro-tanety nataonareo tena azony onona tsara zany zany tokoa moa ny mpianatra mandeha mianatra tsy mahavita fianarana avy any fa mody foana tonga amin'ny fiteny hoe dorovision zavatra metanety nitsoranareo ianareo am'zany misara-pianam-badina ny ray aman-dreny miady amin'ny zanaka ny zanaka miady amin'ny ray aman-dreny ny vinanto miady amin'ny rafozana tsy olon-dra manamotavana noho nitanety nitsoranareo tena efficace zay zavatra zay zay mandoro tanety dia enjen'ny sasany hoe ampididoza aminay indray nareo io ampididoza aminay mianakavy nareo ohatraohatra zay zany zavatra tadiavina ahoana ny tonga azy ho fada mihitsy ety fitrandrahana tsy aminatiny nafandrobana an'ity tontolo iainana ty zany nefa tsy mora fa antsika rehetra zany feny hotratra ihany ny tanjona raha miara-mijery ny fototra retina atsika fa tsy manao traitement symptomatique raha ohatra ka le hoe le marary ihany ary misy mandoro tanetina ary misy mandrava tontolo iainana dia samborina zay le traitement symptomatique zay vontsy tavanandro zay fa le fototra retina mihitsy ny tadiavina zany inona mahatonga ny gasy mbola tsy mahatsapatena fa zava-dehibe loatra namaranako azy dia sika rehetra zany mila an'izay atao hoe conscientisation zay sensibilisation zay zay vao mankany mobilisation mobilisena n'olona anao action hiasa tsiraray midiky zany fa mbola misy tokoa zany ny fitrandrana ala satria voandeha hiditra ny fanetanana atsika hoe voanomboka hanetana hiady am'izany fitrandrana ala zany ka efa taona maro nefa nanaovantsika an'izay raha ijerinjary atsika amin'ny zavatra anankiray iainantsika andavanandro ohatrany hoe tahaky ny herinaratra hitodika kely amin'zareo mijeramatsika hoe misy fiatraikany ve amsehatra amin'ny orinasa zay tantananareo surtout indrindra famatsina herinaratra famatsina rano ity fitrandrana ala zay misy eto amintsika amin'izao fotoana. Rakotoaroloro lalanirina misolotena ny avy amin'ny direction de l'environnement Jirama Antananarivo sy eto Toamasina. Misy fiatraikany tokoa amin'ny foto-drafitrasan'ny Jirama ny fandripahana ny ala satria raha fantatritsika aza amin'ny foto-drafitra lehibe resantsika eto anatin'ny alatsinanana dia andekaleka sy volobe dia misy le atao hoe tohadrano. Ireo tohadrano ireo zany dia misy avo enjehana nefa rehefa tonga amin'ny fotoana ny orana tsy misy intsony
ny mitazona ny nofotany fa avy nydrika dia mirodana ao anatin'ny barage ary indrindraindrindra problème ao amin'ny volobe ohatra dia tonga dia avy hatrany dia ao anatin'ny canal d'Amenet izay mitondra ny rano avy hatrany ho any amin'ny fantsona manodina ny milina. Izany zavatra izany dia miteraka voka-dratsy ho an'ny orinasa satria misy fiantraikany avy hatrany any amin'ilay roue turbine mihodina mamoaka ny herinaratra ao any amin'ny alternateur ka mety animba ny fotodrafitrasa na ampitsahatra avy hatrany mihitsy rehefa tratra amin'ny fahasimbana lehibe toy izany koa ny ao an-dekaleka misy ahavo tsy maintsy enjehana zany amin'ny tohadrano noho ny fahasimbana na ny fidinan'ny fasika sy ny tany avy any amin'le loharano na bassin versant dia marivo ny rano mety tsy ampitsony ny tosika afahana manodina ny milina. Rehefa tonga indray fotoana maintany dia tsy ampy ny rano noho ny familian-dalana any ambony any any amin'ny ressource anakefatra voalazany teo aloha reo ny rano dia mety teraka avy hatrany mihitsy fienana ny famokarana ny herinaratra na ho fampitsarana ihany koa ny toby mpanodina herinaratra. Tonga dia tizak'izay ho antsika nareo amin'ny vomijirama zafady fa nisy voalazany VOA teo hoe tsy hita mihitsy ozy izy na miangarany jirama sy fanjakana amin'le hoe fanarenana an'le ala zany satria raha mizava-misy zany ala velona ala voajanahary io andekaleka io ny tany am-piandohana efa faritra rovana izy fa noho ilay fotodrafitra sy ilain'ny firenena sy fampandrosoana dia tsy maintsy natao hitohatra nandekaleka io. Inona ny hetsika ataonareo jirama amin'izao fotoana izao voalohany indrindra aloha ny jirama dia orinasam-panjakana, ny ala rovana dia mahatratra amina faritra lehibe tafiditra ao anatiny andekaleka fa ny zavatra ataon'ny jirama zany tsy hoe miraviravy tanana akory sanatria fa ny jirama raha nanao an'ireny fotodrafitrasy ireny dia misy autorisation ara-dalàna, autorisation environnementale. Izany hoe tsy natsangana fe natsangana io fa nisy fanadihadiana lalina mahakasika ny environnement fantatsika rehetra angamba izay natao hoe étude d'impact environnemental zany. Izany hoe ao anatin'ireny voasahanao daholy ny ponina ny fijerevana ny ponina manodidina, ny fijerevana mety ho fiatraikana, ny fijerevana fisorohana tafiditra ao anatin'izay PGEP zay. Lafiny fambolekazo manao jirama sa tsy manao? Ny jirama koa dia manao fambolekazo ara-dalàna. Tsy manao fambolena fotsiny izy zany hoe mamboly ohatra ny fambolena rehetra fa miditra miezaka amin'le hoe reboisement technique na fambolekazo technique zany hoe tsy ambolena fe ambolena fa manaraka ny fenitra apetraka dia misy ny fanaraha-maso ary ny tena anaovanay fambolena zany dia eo amin'ireo bassin versant. Tsy ho azo atao kosa ny atikambo eto hoe amboly le hektara marobe any ambony be rehetrarehetra zay tokony ho anjaran'ny fanjakana angamba raha feheverako azy. Totika amin'ny faritra atsinanantsika Andriamatoa Solitena mpanohitsana teknika eo amin'ny faritra atsinanana amin'le lafiny raha teny mahitsy indrindra angamba dia le hoe trafika tomasina ve nisy anisan'ny voandry reny are-pirenena avy any Antananarivo reny? Zavatra fantatro fotsiny angamba dia mikasika mombany aty amin'ny atsinanana dia zay zavatra lazainao zay aloha dia misy famarinana. Zavatra mampalay longa hoe dia ny aty amin'ny région atsinanana tsy dia manana hoe tsy afaka hoe mibahana mihitsy zany ahafahana afaka manara-maso io zavatra io hitany izy io na dia tena olona tsotra zao aza mahafantatra an'izay. Ary zay aty amin'ny atsinanana zavatra mba fanirianay zao dia ny zay moa zany amin'ny réserve zany misy anankitelo zany mirany miasa miaraka amin'izareo aty aloatra io moa le zamena resany io misy anankiray koa ty mangery vola misy réserve anankiray koa atao ambodrina ato ka zavatra raha malala fa ty zany ny pôro fanoranany zareo nireo zamenareo hita izy io tsy zavatra miafina io fa dia ny fanjakana tsy mandray andraikitra ary ny fanjakana mbola sarotra amin'ny région atsinanana mihitsy no hoe anao lalàna manokana satria mbola tsy mbola mipetraka zay zavatra zay hoe anao lalàna manokana ny région atsinanana hoe fiarovana ny tontolo iainana goragora ozy
ary ny région Antsinana tsy afaka manapa-kevitra rery fa tsy maintsy miankina amin'ny foibe fa raha ohatra kosa ka hoe manome alalana hoe atao zay mahatsara ny ina moa ty fiarovana tontolo iainana eo Antsinana moramora amin'ny région Antsinana nge miara-miasa amin'ireo technician mahafatra-po reto e fa de zay ny mahasarotra azy fa de io zavatra io mandalo hita maso izy io fa de fanjakana foibe anjarany fanjakana foibe zay fa tsy anjarany région Antsinana fa de aomby mijery flora zany zay atya mijery fotsiny fa tsy afaka hoe manana fahefana feno anakana n'io zavatra zay hita maso ka zay ngamba no fomba fijery koa avy aty amin'ny région Antsinana odika kely ndray tsika makany amin'zareo am'veo io vondron'olona ifotony araka voalaza tao de mbola mirongatra kehitriny ny fanondranana sy ny fitrandrana zavaboary na ala io na biby fiompy ny biby arovana eny anaty ala igny matetika arenesana hoe misy tsindry eny anivonareo vondron'olona ifotony mety nisy ve fampiorona tsy hoe voatery avaty amina fanjakana na ny reo mpanimba ny tontolo iainana fa mety hoe aminareo samy fokon'olona arak'izay le ndraisiko amin'ny faran'izay le hoe mety le mpanimba ny tontolo iainan'ireo nampiorona marina tokoa zany ary misy ny tsindry mahazo ny vondron'olona ifotony ary misy an'io sasany zany tsy tena mivantana izy fa azo lazaina kola kanefa mivantana ihany ohatra zao hoe tamin'izay misy ohatra fanimbana voly ohatra zay zao zay mpitarika de fa nisy mihitsy fanimbana voly tsy amin'ny andro antoandro izy nange fa amin'ny andro alina izy tonga eo piteny volinao io de alefa ny fe hoe ireo ihany no mitaritarika miaran'io arena voajanahary izy ireo ngamba no mahazo volany amisia ihany de ny olona tsy mahazo tombony am'izany sosikevitra ngamba zany tokony ampina kokoa zany amafisina ny tanjaka ananan'ny VOI fa ny tsara zany tokony atao zay anatsarana ny velom-penan'ireo ary tokony isy fotodrafitra asa maharitra koa atsangana amin'ireny toerana manamorona nyreny arena voajanahary zay misy tsindry reny mba ho fampatongavantsaina ankolaka nge zany mba hitan'ny vahoaka hoe tena rariny tokoa ny arovana ty zavatra zay kekeny amin'ny lehibe faritra loatra mangova amin'iny faritra iny tompoko no anisany hoe tena hatram'izao mbola natanany hoe tavy ny olombelona vesa ny gidro ohatra hoe ny tambarsa ny ala aiza hoaiza ny hoe fepetra maika tokony vaolana ny atenatenanezaka ary ny lavitrezaka ary lay hoe tanjona ka teneninao teo andray mato lehibe faritra olona sa ala arena sa tontolo iainana sady arena ny tontolo iainana zay ny vala sady olona ny tontolo iainana fa ahoana itokavana am'izay momba le hoe tavy na le fidiranao amin'ny ala arovana fanaovana ny tanimbary na ny tavy zany a dia misy ny fandraisana ndraikitra ohatra zareo amin'ny placage ny vodin'olona ifotony ny vodrom-bahoaka tsy njara fahefana zany hoe ny mpitondra ny toerana sisy famiendolo zany rehetra zany ataontsika hoe misy le fahantrana raha ny tena hitadiavana zavatra ataontsika hoe am'teny baiko hoe efficace misy vokana dia tsy atao mandringa zany fa mandeha ny sensibilisation ny fara amin'ny hoe asa fablekage sy ny fiarovana an'izay vita fikajiana an'izay fa mitsangana mandeha ihany keo ny fampiarana ny lalàna sy ny fametrahana ny sazy tokony ho azy reo ary ny fiarana ami'resaka sy midinika mitady vaolana miaraka am'ireo olona voakasika ny rana nandeha nijery toerana ankiray midiran'olona any amin'ny noyau dur mihitsy taolona tanimbary dia miaraka tamin'ny district ny commune fokotany ny fandinika hoe ahoana ny atao anareo fa tsy mety izy ty le mafandresy lahatra teo a de ny afara amin'ny hoe alao ary zay hitadiavanare toerana hafa mety de any zay mipetraka any zay manondra ohatran'izay zany mandeha io
ny faritra zao ny aloatra mangoro dia ataonay anatin'ny priorité absolue mihitsy ny protection de l'environnement, sécurité, amélioration des productions dia ny fadiovana. Protection de l'environnement zany tafiditra ny fambolekazo navita zay tamin'ny taona lasa 460 hectares, faritra ray manontolo 460 hectares raha natao antsasaka hectare isaky ny fokotany, manana fokotany 912 zay, dia misy navita moatra, misy ny tsy navita dia mitambatra io zany izy dia 460 hectares moatra kely eo mivitanay. Tsy le hoe mamboly ny zava-dehibe fa le miaro koa. Tidira Tsimbazafy, mpanao gazety ny Midi Madagasikara, tady filohan'ny mpanao gazety mpikirakira ny trangafiarahamonina sy ny fanadihadiana lalina na réseau de diverse investigateur de Madagascar. Fandroana tena variana hoe mandaila mba masonay a ny trafika nefa jerena fotsiny satria tsisy ninona azo atao, sao dia mba tokony ravana amin'ny faritra na kosa ny hoe aiza ny sens de l'honneur anareo mpitondra fanjakana, sao dia tokony démission nareo raha crime indreny atao hoe exploitation illicite ny patrimoine naturel. Crime zany jerena fotsiny veta amin'ny faritra Atsinanana voalohany zay. Faharoa manarak'izay ohatra tsy dia miombon-kevitra loatra amin'ny indreo matoa lehibe mifaritra loatra mangora hoe lalàna efa tamin'ny 1990 amin'izao fotoana zao tsika mbola hoe any anaty sensibilisation tovevitra amin'ilay namana vatsy hoe efa tsy antsona ny resaka fa any anaty répression angamany amin'izao fotoana. Fahatelo manarak'izany VOI laza teo fa hoe apio ny jirama zay orinasa fanjakana, ohatrany raisiko somary vazivazy kely any izy hoe aloha aloha tsy sponsorisé ny VOI ny jirama sao dia hiakatra indray facture an'olotsotra. Efa zava-dehibe aloha le hoe isy karazana engagement raisin'le fanjakana zany satria zareo reo le fanjakana région na koa izy reo zareo zany efa misy karazana engagement efa ho raisiny, zava-dehibe aloha zay. Marina fa mbola tsy ampy zay fa zay aloha zany efa ezaka anankiray. Dia tsika rehetrarehetra no tompona andraikitra ahoana ary ny fomba ny anazy zany dia tonga dia verina amin'ny jirama satria zay mitsotsotra indrindra ary hitako mety mora azo tanterahana. Andao hanao karazana fiarah-miasa kelikely amin'ny faritra ny lekaleka iny. Naseho ny jirama teo ny tsy haiko na dossier d'étude d'impact iny na plan de gestion environnementale. Tsy angaviana kory ny jirama fa tena engagement mihitsy ao anatin'ny cahier de charge zany no manao mesure d'atténuation ny environnementale, engagement zany ary vola izy manao zany. Za sura tsy afaka miala amin'izany izy satria misy lalàna amin'ny fiainy zany ny messie zany. Tsy angaviana kory izy zany fa azotsika tazomina amin'izay plan de gestion environnementale ny projet zay. Logika be zany izy tena mandray anjara mihitsy izy ary tokony andray anjara fa efa nisy commune nahazo fahombiazany tamin'izay. Za zany proposition fa tsy fanontaniana tokony organiser mihitsy ny conférence au sommet amin'io andekaleka io, deux chefs de région, directeur général jirama, zareo amin'ny siay amin'ny inona moa gestionnaire ny conservation ny enfin ny inona moa ny case anazy dia ny deux greffe dia ny placage koa raha ilaina. Reo zany aloha andinika atao ahoana io loharano fa tapitra tsisy reo ministre reo farany alanalana tsirairay arotraka mbola zao zavatra mitanga zao no misy ka za mieritreritra hoe zay dia mijery misy ina ny ataontsika amin'ny source io fa za manome anareo 2 ans grand maximum tsisy ranontsony io ray zay. Faharoa momba le resaka hoe vokatry sensibilisation teo rehefa miatra ane le zavatra dia taitra ihany ny olona zany zao ny anisany amiko le resaka teo anisy tany didy zany dia nandeha aloha voalohany dia 10 000 personnes 3 000 personnes betsaka be le olona tao farany dia natao sensibilisation. Rehefa niatra tamin'izareo tamin'ny intérêt-zareo le zavatra taitra amin'izay le vaoaka zarena ny tovovavy lasa ndrala mikatokatatra, zarena ny fiangonana tsisy mamonjy raka, zarena ny mpianatra sy
teo am'izay andaosika vahoaka ile zalamozapaolombelona andaosika le vahoaka tsy mitsisevaka tsy maintsy entantsika niaraka am'mera sy ny karazany lasa le olona zay 4 mola tonga eo hoe ozy nomera e tsy tompona ndraikitra zay ndao 4 lasa ka za milaza aminareo fa le sensibilisation am'le vahoaka zany na indirecte na directe ilaina foana io zavatra tiako apetraka le todranona andekaleka misy reny rano dimy avy eo andasy be mamatsy an'izy io fitambaran'ireo ranonireo ny mameno vohitra tsara vinina satany satandra vrika ny anala masotra reo zany anisan'ny rano goavana indrindra ny zavatra tsikaritra nefa ny amin'izao fotoana hatramina ampitenany sitramisarany torotoro fotsy zay sangy zany indrindra eo amin'ny 10 000 hektara efa nijarina izy io nanaovana tambary amin'izao fotoana miteny zao tsikany dia anisan'ny maina ary io ny tena anisany ataoko hoe rano lehibe namatsy an'io todrano io zay mivarina amin'ny vohitra ka io toeran'io inona ny tokony ataon'ny fiarah-miasa aminareo avy eo amin'ny Jirama satria misy VOI mitatana azy io ary io VOI ireo ary dia tena sahirana mihitsiny amin'ny fiarovana anazy io faharoa manaraka an'izany so dia kosa re le fitaovan'ny Jirama tsy ampy amin'ny filan'ny mponina intsony kosa satria raha jerentsika amin'ny fiorenan'ny orinasa ny vahoaka efa me mitombo ny fitaovan'ny Jirama le fitaovana tamin'ny androny dadaveratsiraka nipetraka any dia asa nampiana alternateur raingamby izay na roa ireo ihany no zavatra mipetraka ao angamba raha isy ny problema amin'andekaleka tena goavana angamba ny tamin'ny fisin'ny orinasan'ny Joara sy Louis tamin'ny fitrandrahana Manjarano tamin'ny resaka fasika nefa tamin'ireny ary tsy dia nitondra olana firy tamin'ny Jirama fa sao kosa ilay fitaovana ny Jirama nefa tsy maharaka intsony eo ia no misolotena miteny eto patrouiller fa raha araky ny efa voalaza teo eniko hatramin'izay sy ny zava-misy any fotony amin'ny mampatrouillanay dia fantatro dia tonga le obolany tolo manao hoe asa vavidrano izy tsy vita raha tsy fanakonana na inona herin'ny VOI any ambany any na inona zotom-poany na inona risika rehefa tsy ampy le renfort sy tsisy valiny le tatitra miakatra avy aty ambony dia zava-poana ihany zany ary raha inona ko etaetan'le avy aty ambony te hiaro ny tontolo iainany io rehefa tsy jeriko ilay ny fotony mandalo koa izy no any dia zava-poana ihany koa zany ka noho izany dia ilaina le fiarah-miasa zay zao amin'ny mampatrouilleranay raha misafala zay dia misy mihitsy ny samandraona hoe ale vao iroso akaty fa ataonay tapatenda reny raha miroso aty toko miangavy an'le mpanao gazety nametraka fanontaniana mikasika an'le andramena teo zany za sy monsieur le représentant midi raha manana fotoana anareo mandalova ao broko satria za tokony rehetra voalohany mikasika ny andramena eto dia alongambany meko valiteny mahafapony tsiko zay hoe tsy miasa fa manao ihany dia madama représentant-ny Jirama raha tany andekaleka zahay reo tamin'ny herinandro ambony dia niaona tamin'ny chef complexe anareo tao ianao moa teny fa hoe misy an'ilay cahier des charges sy ny ino moa ty zany étude d'impact aminao fa ny tsy haiko hoe mila révisé ave le zavatra nareo sa manaora fa raha araka nambara ny chef complexe taminay dia 520 mètres hectare avy eo ambarazany dekalekaka ka tonga ty amin'ny PK 206 zany salmona misy an'le centrale hydroélectrique io ihany no arovanareo dia za hoe so dia mba manao docteur après la mort no misy le chef complexe fa tokony ary anamort no arovana fa tsy le avy aty après barrage zay ngamba mety hoe mety tonga amin'izay conférence atao ny placage zay ngamba tsika dia eo ny androvonantsika anazy mikasika ny suivi namana teto andraikitra ny andraikitra tokoa ny anao suivi environnemental fa mbola fanome fotoana moa tsika dia hidinay am'izay ifanazava amin'ny commune rehetrarehetra hoe ahoana ny fampiaranareo anty fikajirany tontolo iainana aty tokony voaratitra tsoratra zany fa zava-dehibe loatra satria tokony voaka amina plan d'action zany le ataontsika eto mba tsy ho lasa lesy misy zavatra tena loza tena mitatao le sany raha miseta raha resaka hydrologia dia anakoho ihany torotoro fotsy izy nareo manodidina iny le ria amin'ny izamena ry reo ny hydrologia ny Thomas nareo mena setsika io ary raha miseta fa zay efa nanaitra hoe dans 2 ans izy tena misy loza mitatao mihitsy mila tena mandray andraikitra tsika telo zao fa tena loza io
dia nefa voaporofonao teo hoe raha nyresaka zone humide zany memaina azafady tena impact goavana be zany négatif ary irréversible raha vo tsy voagery za mihino fa tena zavatra tonga ny fotoana hoe tokony fonceo zay le resaka somen'ny président placage fa tena zay ny vahaolana ndao iangy amin'ny zavatra kelikely aloha dia avy eo mihitatra tsy kelikely tany amin'ny jirama amin'ilay hoe misy inona fipetra raisinareo misy fipetra tokony anatsarainareo dia ny faharoa dia mitodika amin'ny lehibe amin'ny faritra hoe amin'ny hoe tompona ndraiky mpanjakananareo eto moa faritra anakory eto dia mba hoe misy zany fanantanin'ny mpanao gazety tatsy hoe sao dia tokony ametra-pialany ianareo na hoe ahiditra any amin'ny resaka hoe famaizana fa tsy any fanentana intsony raha fitinina ilay fanontaniana teo dia amena jirama zany ny fitenany. Nisy fanontaniana ohatrany hoe mitovitovy mifandray ihany teo angamba tonga dia valiny iraisana. Raha misy tato miresaka amin'ilay hoe fatory amin'ny cahier de charge raha misy tato ny teny hoe sao dia tokony avaozana fa ny aty ambony indray ozy ianao ny arovana fa tsy ny aty ambany. Zay ny anankiray dia ny farany teo angamba le hoe le au sommet ny momba ny cahier de charge dia misy tokoa dia misy le atao hoe rapport de suivi environnemental izany hoe fanaraha-maso ny application an'io cahier de charge io misy tokoa izany zavatra zany ataon'ny jirama ary andekaleka dia isany nanana an'izany azotsika angambany hoe jerevana any amin'ny ministère satria andraikitra ny zareo zany fa tsy izahay korany hoe afaka anaparitaka ny hoan'ny vahoaka rehetra satria samy manana ny asa andraiketany tsirairay fa azotsika jerena tsara ao amin'ny ministère ny énergie zany ny rapport de suivi ny application en cahier de charge mahakasika ny andekaleka ny hoe ny aty ambany indray ny arovana ao anatin'le PGEP lazaiko teo zany dia tamin'ny fanaovana ny étude d'impact ho fiarovana ny tontolo iainana dia nisy hatramin'ny ministère en population tao anatin'ny tao matoa zany hoe misy koa ny fiarovana ny aty amin'ny faritra ambany dia ho fitsinjovana sy fiarovana indrindrindra ilay ponina mampiasa ny rano aty ambany satria misy ny atao hoe bassin de restitution mety hisy amin'ny fotoana ny fanarin-drano misy rano be tampoka andeha reny zavatra reny zany tafiditra ao anatiny hoe fiarovana amponina ny fambolena amin'iny zany noho izay le tosadrano zay zany dia tsy maintsy arovana le faritra ambany mba tsy hanimba le morona ka mety handrava ny tanàna na ny fambolena na ny tambary manodidina. Indrindra tokony fantatra ny rahalahy koa fa ny région ny olona nytendreny zay aloha zavatra anankiray faharoa tsy manana ety manana feno ny région ary zany ny matematisana amin'izao fotoana zao mba hisiny décentralisation samby rahantsika marana angamba fa hoe 7% budget ny état zay ihany ny azony région 22 région tsy ampy ety manana ary manamafy ny teny direct eo fa tonga avy aminazy any nareo fa miasa ihany ny région ka zay ny ainareo mpanao gazety zany dia mbola tsary nahita fa za ty mpamaky gazety mbola tsary nanonona agnaran'olona reo na nanonatra agnaran'olona io ny mpanalao bois de rose fantatra anao zay fa tsy soratanareo zay ngamba sora tomoko marana ny fotoantsika nanokatra ny fotoana ny filohan'ny faritra loatra mangoro dia marana ihany koa ny ray aman-dreny arotana ihany farany Andriamato folo mikasika na loatra amin'ny farena loatra nisy fanadihadiana ataon'ny mpanao gazety tany atoerana misy koa ny loza mitatao mikasika ny faritra ny farena loatra amin'le fanaovana fambolem-bary zany anatiny ao dia mba arotana ihany ianao amin'izao fotoana ireo mpanao gazety tamin'ny teny moa tsy no nitatsitafoana taminao ary sorana be ny fahatongavana eto dia ny famarana anazy amin'ilay mifampitohy amin'ilay fantanian'ny mpanao gazety mety hitatsy misotra tompoko. Allô ngamba aloha le tonga dia le fanontaniana variana le navetana le mpanao gazety teo faritra loatra mangoro
angamba tsy voakasiky le fanontaniany mpanao gazety hoe le hoe mijery fotsiny fa tsy any aminay mihitsy zany mijery fotsiny zany ary manandrama manao fitrandrana illicite fa de sahirana fa izahay dia manao an'le hoe priorité ny faritra te le fitrandrana fikajina ny tontolo iainana ary fiarovana ny tontolo iainana de tafiditra zany ny fitrandrana tsy ara-dalàna. Misy ny harmonisation fiarah-miasa am'ireo partie prenante rehetrarehetra miara-miay an'izany, ao ny mpitandro filaminana, ao ny mpitondra, ao ny STD service territorial déconcentré isan'isany avy samy manana ny andraikiny. Ny hitantsika aloha ohatra tam'le hoe tany didy dia ny conto avy ny olona rehetrarehetra nantsony ny faritra, iza ny manao inona, iza ny tompony andraikitra am'zatsy, iza ny tompony andraikitra am'zaroa, samy mandray ny andraikiny. Raha misy ny entimanana tsy ampy am'zany amin'ny ministera sa tokony avy de manampy ny faritra ary tsy orona aminareo fa de tena mandany vola mihitsy ny faritra ary mbola mandany vola aindamin'izena daholo ny mpitandro ny filaminana sy zay olona mandray andraikitra tam'ireny resaka didy reny. Ny tompontsoana faritra loatra mankory de manany hoe conseil régional any moa zany conseil régional de mbola du bonne et du forme miasa tsara ary tsy niravana mihitsy tanatin'ireny fotoana tetezamita reny ary mbola miasa hatram'izao afaka manapa-kevitra, misy manana organe délibérant zany zay afaka manapa-kevitra hoe zay tratra de takzao, zay tratra takzao, afaka manao lalàna mihitsy zany ary manana ny atao hoe barrière de contrôle zay miaraka amin'ny barrière de ristourne miaraka amin'ireo mpitandro ny filaminana isaky ny 30 km amin'iny arainy 44 sy avy any am'le amoana an'le azo. Tsy possible mihitsy ny andeha hiaka zavatra illicite zany na zavatra tsy azo trandrana no trandrahanao, tsy possible mihitsy. Ny mahatonga ny hoe tsy possible dia misy ny fiara-miasa am'ireo exploitant, reo mihitsy zany ny nantsona miara-midinika de hoe ahoana ny ataontsika hifampiaro mba tsy hifanasaziana de izy samizy mihitsy no mifanasazy satria raha vao misy ray tratra manao exploitant illicite na mitrandraka zavatra tsy azo trandrana foana daholo ny autorisation rehetrarehetra permis d'exploitant hitanareo zany zany fa ny permis d'exploitation zavatra saripady be io ary saritra be vao mahazo an'io de mifanenjika am'izay izy dia tsy misy zany ary zay tratra na ny mpitandro filaminana manao tsy kombakomba aza de tsisy mandefitra am'izany mihitsy ary efa conscientiser daholo ny olona am'izany zay zany aloha ny amin'igny zany conférence au sommet angamba afototra angamba le izy conférence à la base angamba ny tokony izy tsy tia mitendrony aty atao le conférence fa any mihitsy ny mandeha any amin'ny potiny any mihitsy mijery zay mahatonga antsika tsy sensible matsy am'le izy tsy mahita an'le dégâts fa raha mandeha any mihitsy tsika mandeha mijery an'le dégâts de tonga de mitomany de oka fa tenina saloha tsisy hevitra fa de manaiky zay zany izy hoe conférence à la base tena any anaty ala mihitsy manao le conférence de hitatsika ny akantony le mbola tsy simba, hitatsika ny aratsy le efa simba de tonga de vita zany. Farany moa zany ny amin'ny alaotra amin'ny resaka zetra zany eto koa de marina fa zavatra manahirana am'le hoe tsy ampy ny tanimbary dia miditra le olona mandeha manapodika an'le zetra zany hoe le jojoro manodidina an'le laka loatra zany azo atao tanimbary fa de tena adygoavana ny fanentanana am'izany sy ny fanasaziana an'izay tratra. Misy ny VOI, misy ny DUREL miara-miasa, ny ministère ny environnement miara-miasa ary misy ataontsika hoe karazana polisy anaty alany mihitsy polisinjetra ny filazana azy raha tsorina misambotra an'izay manao an'izany nefa de mbola hita ihany fa ny tena sarotra dia misy an'le hoe association manana
taratasy ara-dalana na association fikambanan'olona mana amandrivony mitambatra anao exploitation na tany ho atao tanimbary sarotra medy am'izany fa de zao moa zany mifampiresaka de efa manomboka mody ventiny raha natsakaina fa tsy ny vahoaka loatra ny tena olana fa ny vahoaka azo resahana tsara ary azo rehefa resy lahatra izy fa nyranona loatra zany afaka taona vitsivitsy ataoko hoe 10 taona de mety tsy hoisy raha mitoy zao de any itorana azy zany zao de manomboka resy lahatra ny olona zany hoe tsy hoisy ny bisisika tsy hoisy ny barahoa tsy misy tsony azany rano mivoaka amin'io horitra i rano raha mitoy ty fanaovana tanimbary ty dia manomboka mihemitra zany izy fa tsy de any loatra ny olana fa le manampahaizana sy ny manambola tonga de mividy tany 10 hectara de manao bornage nefa tsy fantany akory fa anatin'le noa io anatin'le zavatra tsy azo atao le izy dia zay tribunal zay de mifandamina am'izay ary adogoavana zany fa tsy maintsy mifampiresaka foana zany de rehefa anatin'ny fampiresana de efa miatsara zany mivokatra zao satria efa mia hita le hoe le délimitation an'le faritra irovana manomboka mazava aminy hoe ty le izy de tsy azo idirana hatreo ka na inona ataonao na inona ataonao rehefa miditra ambadikio miala ihany aloha soratsika ny lehibe ny faritra aloatra mangoro efa mamarana rehefa mamarana fotoana tokoa tsika de etro zany alohany amerenanay ny fitenenana any amin'ny mpikarakara de tsy tsara ary tsy mety aminay mpanao gazety tsy tondra fisaorana ho atsika rehetra zay nanatrika eto indrindra ireo tena tompona andraikitra fikarakarana an'ity fikaonandoa faefatra ity fikaonandoa 3 taloha teo de anisany natrehako mivatana daholy fa anisany hitako navory olona maro tokoa tia natao teto atao masina ity ary zany isaorako anareo zay tonga nanatrika eto satria tsy nitsanga menatra zay mpanao gazety teto atao masina satria maro nareo tonga isaoranay indrindrandrindra nareo be ny tanàna zay anisany tonga maro veo tonga maro be dehibe araka ny voalaza tamin'ny fampidirana teo misy 9 mianadahy mpanao gazety teto Madagasikara nanao fiofanana manokana makasika zany hoe fanadiadina lalina makasika ny tontolo iainana zany hoe momba ny environnement nanao formation d'investigation zany io ka na zany naty zany aza de isaorana ho iaho satria iara-iasa tsika tokana zavatra lehibe itsapako teo de hoe samy matsapaka itsika fa tandimondoza ny hoavy ny taranaka atsika makasika ny fahasombany tontolo iainana de andaotsika ifanometanana samy vonina ifanometanana am'izany avokoa tsika rehetra isaorana ny conservation internationale zay toana ny USAID na hoe nivondro ny vahoaka amerikana na tongavatsika am'izao tanjona lehibe zao andriamatoa solitenany ao amin'ny région ianareo be ny tanàna rehetra ianareo ao amin'ny conservation nationale ianareo filoana fikambanana sy mpitarika fikambanana ianareo mpanao gazety indrindrandrindra zay tonga eto tompoko lasy tompoko vavy amikafaliana no iarabana antsika rehetra na vitanyity fikaonandoa ty nandritran'izay ora maromaro zay ary dia isaorana ny sambatan'olona zay tsy hosoritsoritana tahaka ny volo fa dia atao fahafiran'ny be felatanana ny fisaorana dia ndray mifoka de samy teky daholy de misaotra atsika rehetrarehetra nandray anjara mavitrika ary samy nandray zay tokony tandrify azy avy natao hevitra terabary samy namoaka ny ankibony engany ho tratra ny tanjona tianakendrena ary voary tokoa ny tontolo iainantsika raha nanaraka tsara ny ady hevitra teo dia tsy vitan'olona rery zany fa ny fiarahantsika mientana misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy ambara zany mikatona ity atrikasa ity misaotra tompoko